Faly miarabantsika rehetra indray ry havana malala rehetra amin'ny tompo mahatratra ity alarobia fa 5 ambin'ny folo ny volana oktobra ity taona 5 amby roapolo amby 2 arivo atao anatin'izao sakafom-panahy izao ary mpanjinantsika hatrany ny loha hevitra manao hoe mamory vokatra ho an'ny tompo. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino avao izy izahay mba iorina aminao hatrany dia misaotra anao Andriamanitra fa noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao no mbola mahatoy izao anay. Menao tombon'androm-pahavelomana indray zay ary indrindra fotoana ahafahanay miaino ny teninao. Ilay teninao tompo, ilay manavao anay. Ny teninao Andriamanitra, ilay fanelo ny tongotray fahazavana lalanay. Te hazava izahay, te ahita izahay dia mitenena aminay ary Jehovah tompo fa miaino anao izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary havana ny sakafom-panahintsika amin'ny teny ity dia arak'izay hita ao amin'ny Lioka toko fahatelo. Lioka toko fahatelo ny 5 ambin'ny folo ka hatramin'ny 7 ambin'ny folo. Lioka toko fahatelo 5 ambin'ny folo hatramin'ny 7 ambin'ny folo. Toy izao ny vaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mbola niandry ny olona ka samy ny saina ny Jaona tao am-pony na izy no Kristy na tsia, dia namaly Jaona ka nanao tamin'izy rehetra hoe izaho manao batisa anareo amin'ny rano fa avy izay mahery noho izao ka tsy miendrika ny amin'ny fiakapany aza aho. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikororoany hanadiovany tsara ny ao am-pamolona ka hanangonany ny vary ho any amin'ny sopony, fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy azo vonoiny. Ary ny fananarana maro hafa koa no natolony tamin'ny olona. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Safady. Napaka-amponareo ny ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ny filazantsara araka ny Lioka dia Lioka moa zany nanoratra azy. Lioka dia tsy jiosy fa grika, jentilisa zany moa zany fa izy dia tena nafehy tsara kosa nefa ny teny grika tamin'izany fotoana zany araka maha-grika anazy. Dia izy niara-dalana tamin'i Paoly. Izy dia dokotera mpitsabo ara-nofo fa i Paoly nitsabo azy ara-panahy. Ary maro no mpandinika ny teny fa ny filazantsara araka ny Lioka dia mitohy amin'ny asan'ny apôstôly. Ary izay mihitsy ilay izy. Maro ihany koa nefa ry havana ny lohahevitra izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka ka mampiavaka azy zany. Toy ny ohatra hoe ny fijerevana manokana ireny voahilika ireny teo amin'ny fiarahamonina ary ohatra izany ilay vehivavy, ohatra le Samaritana, ohatra ny mahantra, dia maro ny zavatra resahanao ary anisan'ny foto-kevin-dehibe na amin'ny filazantsara araka ny Lioka dia miresaka momba ny fanahy masina, ny vavaka, ny famelan-keloka ary ny fibebahana izy. Ary ny fitoriana ny filazantsara raha araka ny filazantsara araka ny Lioka dia manomboka eo a Jerosalema ka mafara ao Jerosalema ihany. Ary tahak'izay ihany koa ny tantarany anazy miala ao a Jerosalema ny tantarany anazy mandeha mididina miverina ao a Jerosalema. Raha hibanjina manokana isika ny amin'ity Lioka toko fahatelo ity ny 9 no andeha ho jerentsika. Lioka toko fahatelo ny 9 toy izao mivaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly Jaona ka nanao tamin'izy rehetra hoe izao manao batisa anareo amin'ny rano fa avy izay mahery noho izao ka tsy mendrika na amin'ny fiakapany aza aho. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eto ry havana dia tena hoe karazana batisa anankiroa zany ny aseho an'i Jaona.
misy ny batisan'ny Jaona zay batisan'ny fibebahana fanadiovana ivelany fa ny an'i Jesosy Kristy kosa dia fanavaozana anatiny amin'ny heriny fanahy masina. Ary rehefa miresaka hoe afo isika de maneho fahadiovana, fahamasinana, fahazavana izany. Fa maninona moa Jaona no nitenen'izany? Tiany ve hoe zany tsy milamina le anazy? Tsy ariavana, tena milamina tokoa ny anazy. Fa izao le izy procédure mpiainana io anankiroa io. Ny batisan'ny Jaona de entina ilazana hoe fibebahana ho amin'ny famelan-keloka. Le hoe fibebahana ho amin'ny famelan-keloka de tahaka izao hoe ianao rehefa manao zavatra anankiray miaina fiainana eny ianao de mahatsapa hoe diso ianao. Ary ny olona mahatsapa hoe diso de manova ny fomba fanaony. Hoe nangalam-pihinana izy taloha, tsy mangalam-pihinana intsony izy manomboka izao. Zay le miala amin'ny fomba fanaony de eo amin'izay no atao hoe mibebaka. Inona moa no voasoratra ny amin'ny tantara faharoa toko fahafito andininy fahaefatra ambin'ny folo? Raha ny oloko izay natsonina amin'ny anarako no avy eny eto-tena iaiky ny fahotany hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanaony, de ahoana ny tohany? Hiaino any an-danitra aho hamelany elony ary hanasitrana ny tany hoy ny Tompo. Zay le atao hoe fibebahana. Ilaitsika malagasy zany fibebahana zany ry havana. Ilainao zany fibebahana zany ry havana mba hanadiovana ny ao anatinao ao, mba hanalana izay rehetrarehetra fahalotony. Efa nisy fotoana nitory taminareo fa ao anatin'ny fotsika ao de misy karazana tiroara be da be. Ao anatin'ny fotsika ao misy karazana tiroara be da be. Ka ao anatin'ny tiroara io rehefa sintomina ny tiroara anankiray de jerevana hoe mainty sa fotsy, misy faharosatra sa tsia. Fifandraisanao amin'ny olona araka ny teny Jesosy Kristy ny hoe reto izy ny didy lehibe indrindra ary didy voalohany sady lehibe indrindra de zao: tiavany Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra, fanahinao rehetra. Didy faharoa lehibe de zao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary izany ry havana le ao anatin'le tiroara hoe mba tena tiany Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra, ny fanahinao rehetra tokoa ve ianao sa hoe tiany Jehovah amin'ny alalan'ny tongotro fotsiny ihany mandeha mivavaka de efa hitan'ny olona zany hoe efa io le ry io hoe tiany Jehovah izy zany. Tsy ry havana, amin'ny tongotrao, amin'ny tananao, amin'ny vavanao, amin'ny fonao, amin'ny mombanao rehetrarehetra, tsy misy party esorina ao daholy. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Jerevana koa le tiroara ao, sokafana ny tiroara hoe ahoana ny fifandraisanao amin'ny Berta, ahoana ny fifandraisanao amin'ny Jacqueline, ahoana ny fifandraisanao amin'ny Anna, ahoana ny fifandraisanao amin'ny Jean-Jacques sy ny sisa sy ny sisa. Ka raha mbola tsy miovy reny, tsy misy ny fibebahana ry havana. Raha mbola tsy miavao ianao, raha tsy mbola tena miala amin'izany ianao ka lasa ianao miavana amin'ny olona zay miananaty aminao, tsy misy ny fibebahana. Ka inona zany no misy? Fiatsaram-belatsia. Ary tadidio ry havana fa io le nitenenin'i Jesosy hoe halako izy izy ny matimaty sady tsy mafana ny tsy mangatsiaka. Batisan'ny Jesosy ry havana de izao kosa fanavaozana ny ao anaty amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ianao zany le avy mibebaka iny de ampidirana ny fanahy masina indray ianao. Lay tenenin'ny soratra masina hoe amin'ny fanahy masina sy amin'ny afo de entina hanadiovana anao. Tadidio ry havana fa rehefa misy ny atao hoe batisa dia mampiasa rano isika izay. Ho antsika protestanta dia mampiasa rano irery ihany no ampiasantsika. Amin'ny katolika misy hoe menaka, emoka-manitra sy ny sisa. Fa ho antsika protestanta hoe rano ihany. Ary zay neny nataon'i Jesosy zay neny nataon'ny mpianatra e. Inona nefa no asan'ny rano? Ny asan'ny rano ry havana de misy anankitelo. Ny voalohany manadio, zay le nitenena teo hoe fanadiovana sy ny sisa. Fanadiovana, manadio. Ny faharoa mamelona. Ary ny fahatelo de le ataon'ny olona eny Tanjombato matetika
mamony teny tsoraka eny Tanjombato isendra lakana ny tao ambany tao hoe tsy lerany narary tsara ny asan'io rano io rehefa atao batisa de miasa daholo satria finoan'Andriamanitra ny maha zanak'olombelona azy velomin'Andriamanitra no mahazanak'Andriamanitra azy diovin'Andriamanitra amin'ny fahotana fototra izay nilovana tamin'ny Adama sy Eva izy ary izay ny atao hoe batisa eo anatrehan'izany rehefa araka ny teneniko teo hoe amin'ny herin'ny fanahy masina sy ny afo tena diovin'Andriamanitra tokoa izany no momba ny olona io ary ilay fanahy masina no ataon'Andriamanitra ao anaty ao mba hananany olona anankiray izay mibebaka fiainam-baovao ao amin'ny Kristy vokatry ny asan'ny fanahy masina fa tsy ny asan'ny herin'olombelona ary izany no ilazana hoe azo atao batisa ny zaza satria Andriamanitra no miasa fa tsy ny olona tsy misy efôro avy any amin'ny olona mihitsy io vavaka isika ry havana misaotra anao zay tompo fa Andriamanitra tianay ianao de manome anay an'izany lesona rehetra izany mba ahafahanay mitondra ny fiainanay miendrika anao mba hanaiky izahay hibebaka amin'ny fiainanay ny amin'izay rehetrarehetra nataonay rehefa hoe mibebaka zay tena esorinay ary tsy eritreretinay iny mitsonony amin'iny fahotana iny fa miatrika fiainana vaovao miaraka aminao Kristy ary eo anatrehan'izany de manome anao ny fanahinao masina de hiasa manan-kera eo anatinay tsirairay avy zany fanahinao masina zany hanadio anay hampianatra anay hampatsiahy anay hananatra anay hisolo vavanay de misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen eny ary samy tahin'Andriamanitra indray ry havana malala rehetra amin'ny tompo